fa le miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray amin'izao maraina izao. Tonga ny fotoana hifampizarana ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Alohan'ny izarako an'izany tenin'Andriamanitra izany nefa dia hiary hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao raha mbola nomena izao fotoana izao indray ahafahanay mifampizara ny teninao ary mifampianatra ny teninao. Raketo ao am-ponay Jesosy izany teny izay hifampizarana izany ka tena hoentinay sy apetrakay ho mafiorina ao anatin'ny fonay sy ny sainay ny teninao izay ianaranay sy hifampizaranay isan'andro isan'andro. Manatreha Jesosy ary sokafo ny masom-panahinay mba hahafahanay mandray ny teninao amin'izao fotoana izao. Voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay hoentiko amintsika amin'izao maray izao dia izay voasoratra tamin'ny bokin'ny Salamo, bokin'ny Salamo 420 ka ny 7 sy 9. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Eny zava-dehibe no hataon'i Jehovah ho amintsika, ka dia faly isika. Tanterao Jehovah ny fampodiana anay avy amin'ny fahababoana, tahaka ny fiverenan'ny rika amin'ny tany atsimo, izay mamafy ampitomaniana dia hijinja ampifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voafafy izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fihobiana kosa. Amen. Arak'izany ten'Andriamanitra izany dia zava-dehibe tokoa ny zavatra efa nataon'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe ny zavatra efa vita ilay tompontsika. Eny, na dia efa nitondra ny fahotantsika, efa nanaiky izy nitondra ny aratsitsika rehetra ary neretany nitondra ny azo fijaliana noho ny fitiavany atsika, noho ny fitiavany atsika anana izany fifaliana izany, anana izany fihobiana amintsika izany. Ka zao tena zava-dehibe tokoa no men'Andriamanitra atsika dia ny fitondrana ny fahotantsika. Olona afaka isika, efa nomena atsika ny fahafahana. Tohizantsika ny tenin'Andriamanitra. Tanterao Jehovah ny nampodiana anay avy amin'ny fahababoana, tahaka ny verenan'ny rika tamin'ny tany atsimo. Fantatritsika tokoa fa nisy ny tany karakaina, tany tsy mba nisy an'izany rano izany, tao anatin'ny mosary. Tahaka izany koa isika izao dia tena ao anatin'ny mosary isika, satria niaina tao anatin'ny tsy fahalalana, niaina tao anatin'ny fahabangana tanteraka ny fiainantsika. Kanefa dia nomen'Andriamanitra antsika mamaimpona ny fahamandona ny tany, ny fahamandona ny masom-panahintsika izany, ny koriana amintsika ny andony ny fahamarinana avy amin'ny Jesosy Kristy, ny andony famonjena. Izay matsapa izany dia miandrandra mandrakariva ary mbola miteny, satria ny tany karakaina dia tena nampisehovan'i Jesosy Kristy ny voninahiny. Toerana tsy fantatra hoe avaiza nisy ny loharano hiboiboika, dia niboiboika ny loharano. Izany dia ny voninahitra avy amin'ny Jesosy Kristy, tena hoe nasehony ny voninahiny. Fa ny zavatra rehetra dia hain'i Jesosy Kristy atao. Tahaka izany ianao io. Ianao io tsy nalala ny zavatra nisy teo amin'ny fiainanao. Tsy natakatra kory ny saikelinao hoe izaho ty angeka ho tonga tahaka an'izao toerana misy azao. Izaho ty angeka anty zavatra hoentiko miaina amin'ny fiainako ty, hivelomako ty. Noho ninona nefa izany? Noho ny voninahitra Jesosy Kristy izay nasehony anao, naposy anao ny voninahiny.
ary fantarina ianao fa ianao dia olona anankiray, mendrika ho anao izany mena voninahitra izany, ka dia omeo an Jesosy Kristy koa ny voninahitra satria efa nampisehoava ny voninahiny ianao. Ny fiainana tao anatin'ny tsy fahalalana, tao anatin'ny tsy fisiana, tao anatin'ny fahakiviana, nefa naposaka Jesosy Kristy aminao ny masoandro, nazerany aminao ny rano miboiboika avy any an-tendrombohitra mikoriana aminao. Matsiaro sambatra ianao satria miaina ao anatin'ny filaminana, miaina ao anatin'ny fifaliana. Jesosy Kristy Tompo dia tena faly, rehefa faly ny olona izay nomena izany fifaliana izany. Isaosianao izany. Isaosianao dia tiany Jesosy Kristy ho faly mandrakariva. Efa nomeny antsika izany fifaliana izany, ka aoka hoentintsika amin'ny fiainantsika mandrakariva fa isika dia efa nomeny Jesosy Kristy antsika ny fifaliana, ny fiadanana. Efa nataony Jesosy Kristy nandresy itsika eo amin'ny fiainantsika rehetra. Efa nampisehovany antsika ny fahagagana rehetra teo amin'ny fiainantsika. Itsika tsirairay avy io, isaosianao dia efa nampisehovany Jesosy Kristy fahagagana. Efa nanaovany zavatra tena faran'izay lehibe teo amin'ny fiainantsika. Izay le voninahitra avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Izay le nampisehovany ny voninahiny. Ny zavatra rehetra izay nandalo teo amin'ny fiainanao, ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanao, teo amin'ny ankohonanao, dia aza mieritreritra fa hoe ianao ny herinao, ny fahaizanao, fa izay le voninahitra tiany Jesosy Kristy ho aseho anao. Tiany ianao ho faly. Tiany Jesosy Kristy ianao ho faly mandrakariva. Ka amin'izao manekemy mitaky an'izany. Aza vela ho andalo amin'ny fiainanao fotsiny izany, zava-dehibe nataony Jesosy Kristy amin'ny fiainanao izany. Aza vela hoe rehefa afaka ny etaetanao, rehefa afaka ny alaherinao dia hoe adininao fa mangatà tahaka ny izay efa nangatahanao hoe tamin'ny tany karakaina tsy nisy fahamandona, dia angatao mandrakariva hoe tahaka n'ireny. Avereny ilay tany karakaina tsy nisy rano kanefa lasa nisy rano. Ianao izany. Angatao mandrakariva ny fifaliana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mbola miteny, izay mamafy am-pitomaniana dia hijinjam-pifaliana. Ny fiainantsika kristianina dia ao anatiny izany. Isika dia ao anatiny izany tenin'Andriamanitra izany satria izy dia izao. Ny fiainantsika isan'andro dia ady. Ny fiainantsika sy ny zavatra ataontsika isan'andro dia tomany. Ny zavatra ataontsika isan'andro isan'andro amin'ny fiainantsika dia misedra alahelo isika. Misedra ady sarotra na amin'ny ady mpiainana izany, na amin'ny ara-nofo, na amin'ny ara-tsaina, na amin'ny ara-panahy dia miady isika. Tsy moramora ny miady ara-panahy amin'izao fiainana iainantsika izao. Ny nofo koa dia marary ao anatin'izany ady izany. Tadidio nefa
fa i Jesosy Kristy dia tsy hamelanao irery zany satria efa nomeny anao izany fandresenanao zany, efa nomeny anao ny amboaranao fa ianao dia olo-mpandresy ianao. Androany ianao mandalo ady lehibe tsy takatry ny sainao no atrehanao. Fa izao ataovy ao anatin'ny finoanao, ao anatin'ny fonao fa hoe Jesosy Kristy dia efa mampandresy ianao. Jesosy Kristy dia efa nanome anao fandresena, efa nasehony ianao ny voninahitrany, fa izy dia nanome anao fifaliana, tsy hanome anao fahoriana izy, fa mpandresy ianao. Ka izao ny zavatra rehetra ataonao dia ataovy ampinoana, ataovy ampitiavana na zavatra ao anatin'ny fahoriana ary ianao dia ataovy ampitiavana. Fa izao izay mamafy ampitomaniana ao izy ny tenin'Andriamanitra dia hijinja ampifaliana. Raha androany ianao mitondra ny fahorianao, mamafy ny fahorianao tadio fa rapitso iny dia mijinja ny fifaliana. Milanja ny amboaranao ianao, milanja ilay amboara lehibe izay nomeny Jesosy Kristy Tompo, satria efa naposany ianao ilay voninahitra, fa nasehony ianao fa izy dia tompony zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ka amin'izao ankehitriny izao Jesosy dia miteny aminao, mandehana mitomany mitondra ny voafafinao, hoety eo anatrehan'ny Tompo ny adinao rehetra, ny zavatra mampalahelo anao rehetra hoety eo aminy, fa hiteny aminao izy, hiteny aminao izy hoe fa hiverina hitondra ny amboara amin'ny fiobiana kosa ianao, satria omeny ianao ny fandresena. Jesosy Kristy dia tompony ny fandresena, fa isika dia isika ilay ataony hiady, isika ilay nomeny atsika ny ilay toerana raha ohatra ka isika mahay mandray an'izany hoe hiady isika, ho kivy ve isika sa anana fanantenana, anana an'izany hoe fanantenana hoe andresy izany. Fa izao Jesosy Kristy ngefa nampanantena antsika hoe ny fiainana sy ny fanarahana diana azy dia tsy mba misy hoe sao dia mieritreritra ianao hoe tonga dia fiadanana be, tsy maintsy misy ny fahoriana, fa nefa tadio fa Jesosy Kristy efa nampanantena fa ho mpandresy izay mahafoy aina eo anatrehan'ny Jesosy Kristy Tompo. Ka anio Jesosy Kristy Tompo dia miteny ianao fa io adinao io dia efa nampandresy ianao Jesosy Kristy. Ninona ady hoentinao eo anatrehan'ny Tompo dia anio Jesosy miteny ianao fa andresy ianao. Efa nampiseho an'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny voninahitrany. Efa mpandresy isika satria Jesosy Kristy dia efa nandresy ny fahafatesana, ka noho izany dia isika rehetra koa dia efa mpandresy isika amin'ny ady rehetra izay atrehantsika, aza mitanondrika amin'izay sedra kely mianjady fa tadidio. Ataovy mafy ny finoana, alehibe azo ny finoana, ataovy ao anatin'ny fo sy ny saina, fa efa mpandresy ianao. Manomboka androany ianao dia ianao ilay olo-mpandresy, satria efa nomeny Jesosy Kristy Tompo anao izany, amboara lehibe izany. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany ary hivavaka isika amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Ry Tompo malala tsara indrindra, misaotra anao raha mbola nomenao izay fotoana ary aingana Tompo malala mba hitoetra ao aminay tokoa izany fandresena ary hitoetra ao anatinay ny faharetana ary hitoetra ao anatinay ny fitiavana mandrakariva. Misaotra anao Jesosy eo noho izay teninao izay, voninahitra teo anao irery ihany. Amen. Mankasitraka atsika rehetra.